Manolotra ny arahaba ho antsika rehetra ary miarahaba manokana ho an'ireo mpino silamo mankalaza ny fety Eid el Kabira ho amin'ny androany. Raha ny vinany toetry ny androntsika ny any an-dranomasina no anomboana azy dia mila mitandrina fatratra aloha ny mpiandrika manomboka avy ato Cap d'Ambre ka hatrany Capest fa mety hanonja be na aherin'ny ranomasina noho ny fisian'ny alin-drano antonony na vaventy indraindray avy atsimo atsinanana. Raha ny etỳ tanety kosa indray dia tazantsika amin'ny sary azo avy amin'izana bolana izao fa ny tsiko ny varatra aza hatrany no mandrafitra ny toetry ny andro. Araka izany dia mitoetra hatrany ny orana malefaka aty amin'ny morotsiraka atsinanana hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Ny ilany atsinanan'ny afovoantany kosa dia mandrahona na manjombona mety arahana herikerika manify eny antsefatsefany eny. Mety hisava ihany moa izay indraindray. Amin'ny zoma ho avy izao kosa dia andrandraina ny fandalovana rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front ao atsimon'ny Madagasikara izay antenaina hitondra rotsakorana indray any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Araka izany dia hisy fidina misongadina ihany koa ny maripana ambony indrindra any amin'iny faritra atsimo iny manomboka amin'ny zoma ho avy izao. Etsy ankilan'izay ihany koa azo adino fa saika mandrivotra maina sady mangatsiaka ho an'ny afovoantany mihazo ny faritra avaratry ny nosy raha ho amin'ny rahampitso. Andao jerena amin'ny antsipiriany ary raha vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina misitraka orana malefaka ny morotsiraka atsinanany nosy iray manontolo miainga avy aty Sava ka hatrany atsimo atsinanana. Ny ilany atsinanan'ny afovoantany mihazo ny aloatra mangoro ary ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia kosa dia mandrahona na manjombona mety arahana herikerika manify eny antsefatsefany eny. Mety hisava ihany moa izay indraindray. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny tolakandro indray dia mitoy hatrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo ary morotsiraka ny faritra atsimo atsinanana. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny ilany atsinanan'ny afovoantany mihazo ny aloatra mangoro atsinanana Sofia ary Diana. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety hiverina andrahona mety hisy ihany ny erijika isina orana tandrifin-drahona indraindray aty amin'ny faritry Melaky, Bongolava ary ny tapany avaratra ny faritry Menabe. Raha ny vinany maripana kosa indray dia manodidina eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 14 degré ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany ary eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré kosa ny maripana ambony indrindra. Tafiakatra 30 degré moa ny maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny Mahajanga. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy kosa indray ary mitoy hatrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo mety hitatra hatrany amin'ny faritra atsinanana. Andrahona na andrahona mitsitokotoko mety hisy ihany ny herikerika manify indraindray any amin'ny faritra Diana, Sofia ary aloatra mangoro. Ny faritra sisa rehetra moa dia saika miamaina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety hiverina andrahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny takariva aty amin'ny Androya sy atsimo andrefana. Raha ny vinany maripana amin'ny alakamisy dia manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 degré kosa maripana ambony indrindra any Morondava, Maheva tanàna, Mahajanga ary Antsohihy. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny zoma indray ary dia mitoy hatrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo, andrahona ny aty amin'ny faritra Diana, ny ilany atsinanan'ny Sofia ary ny faritra atsinanana. Mitoetra ny zavona ny voamaraina ho an'ny afovoantany fa misava ihany izay rehefa misandratr'andro. Araka nefa natsidika teny am-piandohana moa dia andrandraina ny isina rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front ao atsimon'ny Madagasikara izay antenaina hitondra rotsakorana indray aty amin'ny faritra atsimo nosy any atsimo andrefana, Androy, Anosy, atsimo atsinanana mety hipaka hatrany Vatovavy, Fitovinany. Raha ny vinany maripana amin'ny zoma dia misongadina be ny fidinan'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 degré, eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny afovoantany. Tsy dia misy fiovanana any amin'ny faritra avaratra andrefana moa fa mananka hatrany amin'ny 20 degré ny any Betsiboka, Moeny ary Sofia. Araka nefa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro omenanao indray ny tahan'ny fahalotondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Araka ny hitantsika amin'ny sary izao dia nijanona ho ambany ary saika latsaka mifetra ny OMS avokoa ny tahan'ny fahalotondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina mbola hijanona ho ambany hatrany izay tahan'ny fahalotondrivotra izay. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.